Zay ary ny akon'ireo fampilezan-kevitra izay novoaray sy nangon'ny mpanao gazetitsika tamin'ity androany ity fa eo amin'ny tontolon'ny toe-karena kosa indray no anoizantsika ary ny vaovao atsika nandritra ny atrikasa izay notanterahany ministeran'ny varotra sy ny fanjifana tetsy amin'ny hôtel Ibis tetsy Akorondrano dia navoziny Andriamatoa Gabriel Arso zay tale generaly ny ministera fa misy olana goavana sedray ny mpivarotra sy ny mpanondrana entana anivelany. Efa mahatratra amin'ny 2 miliara ny isan'ireo mpanjifa eo amin'ny tsena misokatra ao amin'ny Madagasikara ankehitriny. Indrisany efa maro ireo sakana hatrehan'ireo mpamokatra sy mpanondrana entana malagasy tsy maharaka ny tolotra. Isan'ny navoatra an'Andriamatoa Jean Gabriel Arson, tale generaly ny tsena ivelany ao anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana zany olan'izany nandritra ny atrikasa mikasika ny cadre intégré renforcé na CIR izay nitotsain'ity ministera ity hitetsy amin'ny hôtel Ibis etsy Akorondrano. Ny sakana be dia be, ny tsena nefa be dia be koa. Tsika matetika rehefa miresaka tsena dia ny tsena malagasy any resahantsika le 23 millions d'habitants fa ny tsenan'ny Madagasikara tsy ho 23 millions d'habitants ihany fa plus de 1 milliard d'habitants, zany hoe misy tsena izay ahafahantsika manondrana entana tsy misy aby. Noho izany reny tsena zany ohatran'ny tsena malagasy ihany fa maro loatra ny sakana. Eo ny tsy fahaiza-manao, iny ny tena sakana goavana indrindra. Misy etra kely majinijinika izay tsy tokony hipetraka. Misy koa nefa etra izay tokony hipetraka. Misy ny atao hoe lalàna. Ny lalàna eto amintsika zany complexe loatra ka lasa variana miodikodina amin'ny lalàna ny mpamokatra fa tsy tonga dia mpamokatra. Tsy tokony ny fanjakana no mametraka sakana fa ny fanjakana dia hoentina anosika ny mpamokatra anondrana sy amokatra ho an'ny consommateur eto Madagasikara. Isan'ny nasongadina nandritra ny fanadihadiana fahatelo mikasika ny politika amin'ny varotra any Madagasikara izay nitotsaina tany Genève tany Suisse ny 14 hatramin'ny 19 Jolay lasa teo fa mitaky fanavozana ny sehatry ny varotra ny politika fampandrosoana eto Madagasikara. Avy nanao ny examen, 3e examen de politique commerciale Madagasikara tany amin'ny OMG tany Genève. Ny États-Unis no nanokatra nanokatra ny balina ny félicité ny Madagasikara ary nilaza hoe Madagasikara dia firenena tokony handroso fa mila réforme ny fampikarana. Nanamafy an'izany Japon, nanamafy an'izany Chine ary nanamafy an'izany Australie hoe ianareo dia anananao daholo ny rehetra na ny matière première na ny olona fa eo amin'ny réforme nareo no somary matahotra anika vosavosonareo rehefa avy eo manafika ny tsena. Nahitana ny ministera Pia ireo mpiara-piombonantoka mpamatsy vola mpanoana ny sehatry ny varotra ny sehatra tsy miakina ireo solotena ny fiarahamonimpirenena ity atrikasa mikasika ny cadre intégré renforcé ity.